France lait croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France lait vous présente Tiako Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Miarabe tonga soa ato anatin'ny fandarana Tiako Zanako. Ho amin'ny anio dia tena loha hevitra hafa mihitsy indray no zaraina amintsika amin'ity androany ity. Ny mahakasika ny trisomie 21 mety efa hentsika ihany angamba izany fa tsy fatapatratsika hoe ohatrohatrany ahoana ny tena mahakasika an'izay tranga anankiray izay. Anisan'ny voasokajy handicap na hoe fahasembanana ny trisomie 21 ary ny zaza trisomika dia matsiaro voailikilika mihitsy ao anatin'ny fiarahamonina nefa dia zaza tena mitovy amin'ny zaza rehetrarehetra ihany izy ireny. Dia eto asika dia hiaraka amin'ny madame Daniela Razafinjatovo, présidente fondatrice ny trisomie 21 Madagasikara, hanome torohevitra hoe ohatrany ahoana ny fomba hanampiana ireny zaza trisomika ireny. Ny trisomie 21 dia voasokajy ao anatin'ny handicap mental. Izany hoe ankizy manana fahasembanana izy amin'ny ara-tsaina sy manana fahatarana amin'ny fivelarana. Azo avy amin'ny alalan'ny chromosome izy io zany chromosome 21 misy anazy. Izay nahatonga an'ilay izy io trisomie 21. Ny eto amintsika moa zany mbola sarotra ny dépistena azy. Fa ny any ivelany efa hita dia mbola any am-boka ilay zaza hoe trisomie 21 ty zaza ty. Fa ny eto amintsika zany aloha ny tena ahafantaran'ny ray aman-dreny anazy dia efa tafiditra any amin'ny fianarana ilay zaza. Izany hoe efa tafiditra mianatra any amin'ny ambaratonga mpampianarana ambany zany any amin'ny petite section. Any vao hita an'ilay mpampianatra hoe misy déficience ilay zaza. Dia any zareo vao miteny hoe manatony ianareo ray aman-dreny spécialiste fa tsy mitovy amin'ny ankizy ny zanakareo. Fa nefa ny ankizy trisomie 21 zany any am-boka dia efa tokony ho fantatra hoe trisomie 21 ty zaza ty. Hita amin'ny ivelany trisomie 21 satria izy ireo zany ohatrany somary sinoasinoa endrika izay. Izy zareo zany na hoe samy hafa na ny ray aman-dreny dia mitovy daholo ny tarehany na vavy na lahy. Manao sinoasinoa endrika kely ry zareo somary fohifohy ny lelany fohifohy ny tanany tso-bolo daholo koa izy tsisy mampiavaka anazy mihitsy zany ny volony fa dia mitovy daholo na dia zanak'olona somary maherery volo ary izy dia tso-bolo foana ry zareo. Tsy héréditaire akory ny trisomie fa fa ny ahitana anazy fotsiny matetika zany amin'ny olona efa miteraka tara loatra. Rehefa tara loatra na misy elanelana be ny prêt-à-pot dia izay no ahitana anazy. Tsisy antony manokana. Tsisy antony manokana fa io zany Andriamanitra no manao anazy ao anatiny ao satria ilay izy resaka chromosome tsy ho vitan'ny olombelona. Fa ny trisomie 21 misy manerana an'izao tontolo izao. Mbola tsisy fanafody hoe manasitra anazy na manafoana azy ary sarotra be ny tenenana hoe za tsy teraka trisomie 21 tsy mahay an'izay tsika loatra eto. Ny fitaizana dia tsara kokoa tsy avahana izy. Misy mantsy ireo ray aman-dreny mieritreritra hoe trisomie ilay zanany dia somary atao ambany zavatra. Na koa hoe trisomie ilay zaza dia somary atao ambony mihoatra lavitra ny sasany. Dia tsy tokony ho izay ny fitaizana azy fa ampitoviana tsara amin'ilay zaza normal zany ny fitaizana anazy ao an-trano. Eo ihany koa ny fifampiresahana aminy sy ny fanomezana lanja anazy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ny tokantrano dia zavatra anankiray mampivelatra aingana ihany koa ny ankizy trisomika. Izy ireo dia tena ankizy tena faran'izay manana fitiavana. Tena hoe rehefa une fois ianao zany mifandray aminy dia tena tiany. Dia iny zavatra anankiray iny zany tokony ho profitena mba ahafahana manampy anazy amin'ny fivelarany. Moa ihany koa zavatra anankiray mi-exciter an'zareo koa tena faran'izay tsy azo atao mihitsy. Indrindra fa manadroadro anazy hoe adala. Fantan'ilay izy hoe zavatra ataonao anazy dia tonga izy dia miaro ny tenany.
dia lasa ataony olona izy agressif ary zareo nefa tsy agressif fa izy mieritreritra hoe fiarovan-tenako le izy dia manao an'izay toetra izay izy nefa ny tsy toetrany hoe tsy dia tena hoe ao anatiny tsy nezany izay zavatra izay fa le environnement misy anazy mahatonga anazy manao an'izay. Ankizy trisomie dia raisiny eny amin'ny crèche izy zany misy crèche mandray anazy amin'ilay fotoana ny fahazazana iny dia rehefa tonga amin'ny fianarana ataoko hoe maternelle sy notrany koa izy afaka miditra any amin'ny école tsara mihitsy izany fa fotsiny mahasamihafa kely an'ilay école normale sy ny centre spécialisé dia izay mahaspécialisé anazy zay izany hoe efa niofana manokana ny fitaizanareo ankizy ireo zany any amin'ny centre spécialisé dia tsaratsara izy centre spécialisé ny ampidirana anazy moa ny atao amintsika ihany koa nefa efa nisan'ilay programme ny handicap international mikasika ny éducation inclusive dia efa misokatra eny amin'ny école primaire publique zany zao ny classe intégrée dia efa misy ny école primaire publique mandray an'izy ireny ihany koa. Ny afatra tiana ampitaina amin'ny ray aman-dreny zany dia azafenina ilay zanakareo, azafenina ilay zaza trisomika. Atao voatrin'ny olona rehetrarehetra izy iaina ohatrin'ny olona rehetrarehetra anana ny zoany feno amin'ny maha-olombelona azy. Fa raha itsika ray aman-dreny niteraka raha manafina azy dia ataon'ny fiarahamonina ahoana moa ny handray an'zareo avy eo. Dia tsika zany ny voalohany mamoaka anazy eny anivon'ny fiarahamonina. Dia rehefa hitantsika fa hoe mandray azy ny fiarahamonina dia moramora ny fitaizana sy ny fampivelarana azy. Ny trisomie 21 Madagasikara moa dia nitsangana tamin'ny 2013 dia ny antom-pisiny dia anampy anareo ray aman-dreny amin'ny fomba fitaizana sy ny fikarakarana an'ireny zaza ireny ary eo ihany koa hanoro hevitra sy hanome hevitra anareo hoe aiza ny tsara natonana amin'ny fikarakarana azy ohatra hoe ny fampianarana azy, ny fanabeazana azy, ny fitsaboana azy sy ny lafiny maromaro afaka resantsika eto amin'ny fikambanana izany. Ny trisomie 21 Madagasikara dia association anankiray manao rassemblement an'ireo personnes trisomie 21 manerana Madagasikara. Izany hoe fikambanana nasionaly izy ary mamondrina ireo olona trisomie 21 rehetrarehetra. Mbola ho avy ny fotoana ametrahana antenne isaky ny faritra ahafahan'ny tsirairay manomana activité sy manampy isy any amin'ny faritra ihany koa izay hoe fanampiana ny ray aman-dreny izay amin'ny fitaizana sy torohevitra ho an'ny ray aman-dreny ary ihany koa mifampifandraisana ny mpiray tam-po izay manana trisomie 21 manerana Madagasikara. Dia izahay zany tsy centre spécialisé, tsy centre du jour hoe mandray ilay ankizy isan'andro fa manao rassemblement une fois par mois an'ny ankizy trisomie 21 izay. Misy ny repli natao an'ny ray aman-dreny sy ny mpiray tam-po dia misy ny activité natolotra ho an'ny ankizy trisomie 21 eto amin'ny fikambanana. Eo ihany koa ny colonie de vacances izay antsoina hoe voyage adapté ahafahan'ireo ankizy trisomie 21 miaraka sy misy fifandraisana amin'ny environnement zany izay ny tena tanjona anankiray nanaovana izay voyage adapté izay ary ihany koa namora ny ray aman-dreny amin'ny fitondrana azy ireo rehefa mivoaka hoe manahoana fomba fitaizana ny ankizy rehefa mivoaka ny anatina vacances sy ny karazany toy izay. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire Francelet fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. Francelet Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Francelet accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. Francelet, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France.
raha nresaka an'izay tranga iray izay tsika hoe trisomie 21 dia eto kosa indray atao anatin'ny reportage dia hiaraka amina ray mpianakaviana iray sika hijoro vavolombelona na hoe hanao témoignage mahakasika ny hoe fitezana izany zaza tratran'ny trisomie 21 izany. Anisan'izany ary hitendry kely folo taona izy dia nijoro vavolombelona indray mahakasika an'izay fitezana sy ny ainany an'izay hoe zaza trisomika izay ndao arahana ny fanadihadiana. Mety hafa eo mason'ny fiarahamonina ny zaza trisomika kanefa tena zaza mitovy amin'ny rehetra ihany. Manana zo hianatra, manana zo sy hoavahana, manana zo ny tombo sy hiveratra tahaka ny ankizy rehetra. Anisan'ny zaza trisomika hitendry, zazalahy kely 10 taona, tia mifandray aman'olona, tia milalao ihany koa. Noho ny antony maro samihafa dia ny dada no tena mitaiza azy. Hitafatafa aminy isika amin'ity anio ity, izara amintsika ny andavanandro ny tendry, ny fitaizana azy sy ny momba ny hoavany. Tamin'ny mamany nitondra voaka, nisy fotoana zany ohatran'ny hoe tazotazona. Zay zany ny zavatra vao remarika amin'ny ankapobeny moa zany ohatran'ny hoe salama izy zany fa nisy fotoana ohatran'ny hoe nitazo. Dia ny alohan'ny terahany zany dia ohatran'ny hoe saika teraka aloha izy zany tamin'izay. Za moa tany DU18 tamin'izay dia mamany telefônina anao hoe ho ateraka aloha ve sa tazomina kely andry ny fotoana normal zany. Dia za moa hoe aloha andry normal dia teraka izy moa zany zay tsy nafantatra hoe trisomie tendry. Fa efatr'andro taty aoriana indray izy niditra hôpitaly dia voantazo fony. Dia teniny teo amin'ny hôpitaly teo zany vao nanomboka ohatran'ny efa nafantatra zay zany vao nanomboka nafantatra zay ohatran'ny nafatapatatra an'ilay izy. Taty amin'ny fahefa-taonany taty izy tsy nandeha fa nikisaka. Dia izy tsy niteny ohatran'ny tsy mahay miteny koa. Zay vao nanomboka nikoropaka be zany nitondra azy tany amin'ny dokotera, karazana dokotera spesialista rehetrarehetra. Dia tonga tany hatramin'ny mahitsy moa zany dia nisotran'Andriamanitra moa fa izy tafatsangana io mandeha. Eny amin'ny torohevitra aloha misy ny olona manoro-hevitra araka amin'ny fitsaboana dia natao fotsiny moa dia nitondra azy tany amin'ny zay dokotera spesialista nitondrana azy. Dia nanaraka traitement teny dia teo moa amin'ilay hoe nitady centre zany moa ilay fikarohana fitadiavana centre spécialisé moa zany dia nikaroka fa dia tena natsapa fa tena hoe hienjana be daholo zany zay centre le fampidirana zany hienjana ohatran'ny hoe sarotra rarabola zany io. Sady zay koa ilay centre koa sady zay lavitra amin'ny toerana misy anay daholo. Tendry moa zany ny zavatra mahafinaritra anazy moa zany dia ohatran'ny hoe miompy akoho fiompiana zany dia tia miompy tia mandamindamina zavatra. Raha toka ao an-trano dia mikarakara-dakozia. Zay ny zany zavatra mahafinaritra azy. Raha ao an-trano izy zany, raha io mivoaka moa zany dia tia milalao baolina. Raha manahirana be aloha ilay miteny olona fa dia zay azo ahitsy moa zany hoe azo atao an'izany izy fa mba raisy ohatran'ny ankizy rehetrarehetra fotsiny dia miteny an'izay moa ilay mamerina fitenena matetika an'izay koa moa zany manahirana be. Fa nandray moa zany eo amin'ny fiarahamonina misy tena mahasosotra amin'ilay ataon'ny fandraisan'ny ankizy sasany sy ny olon-dehibe koa ary misy manao an'izay. Dia ohatran'ny hoe manitsy kely fotsiny ianao moa zany fa tsy afaka na ny resaka be lava be aminy fa ndra lasa manahirana. Dia raha faniriana iray aman-dreniny dia mba hoe manana zavatra iray mitokana hoe indrindra hoe amin'ny lafin'ny asa tanana angambany.
Fandriana ihany koa moa zany mba ahitany mba hoe école spécialisé reny zany zany tena fandrina nefa moa amin'ny isaka arabolana indraindray tena sarotra be le école spécialisé le école spécialisé any momba ny tendro taona dia mangataka ny izay malala-tanana reo misy no afaka manampy fa tena sarotra tena lafo le école spécialisé reny ka zany hoe mba mangataka raha misy ny afaka manampy moa any mba fandrina mba ahafahany iaina araky ny olona rehetrarehetra izay mitovy aminy. Ny afatra ho an'ny ray aman-dreny angamba moa dia aza fenina any an-trano ny zaza trisomie fa izy zany ohatran'ny olombelona rehetrarehetra ihany ary izy mahafinaritra ohatran'ny hoe tsy hita hoe zany zay ohatran'ny tendro moa zany akoty zany tsy hitako izay mahasamihafa azy amin'ny ankizy fa dia ohatran'ny olona ankizy rehetrarehetra ihany izy aloha ohatran'ny mahafinaritra ary izy miaraka aminy mba manentana antsika fiarahamonina mba tsy hanilikilika ny zaza trisomie sy manana fahasembanana fa izy zaza mitovy amin'ny rehetrarehetra fa tsy fahaiza miteny fotsiny zany no mahasamihafa azy amin'ny olon-tsotra olona rehetrarehetra. Anisany mampiavaka ny fiarahantsika ihany koa atao anatin'ny Tiako ny Zanako ny fisiany parole d'enfant zany hoe fianonan'ireo ankizy kely madinika atao anatin'ity loha hevitra kely anankiray ity zany hoe nisafidindratsika eto ny fitiavana namana ohatrany ahoana sotrany ahoana ary fandraisan'ireto ankizy reto izany namana izany dao rahantsika nge. Ny anarako dia Noa Jude Aron. Ny anaran'ny namako dia Fitahina Aron Jude. Ny tiavako amin'ny Fitahina dia milalao miaraka aminahy foana izy. Milalao miaraka aminazy foana. Milalao miaraka aminazy. Isarana trano franslais izay manohana ny fandaharantsika misy ny ronono izy ity vovon-dronono misy ihany koa ny céréales dia arakarak'izay safidintsika ray aman-dreny moa zany fa dia tena manan-karena vitamine izy ity ary azo atao tsara mihitsy ho fanampin-tsakafo ny zazakely mankasitraka feno ny prima bébé ihany koa ny araniasa teo ihany koa ny ekipa teknika rehetrarehetra na nitotosan'ny fandaharana manome fotoananao izay anerina ny toy izao indray ao anatin'ny loha hevitra vaovao. Les croissants apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Franslais vous a présenté Tiako ny Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France.